Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandarana Alalino vokariny sampana fampalalambavao eto amin'ny Kolo TV. Mbola any maintirano trano ny tondrananao atao anatin'ny fanadiadiana ary iresahana manokana ny fasarotana miazo ny atapo-tanàna ary mahafaritra lavitra andrina azy ary ireo zava-misy iaina ny mponina any an-toerana vokatra izay fasarotana izay. Maro ireo faritra saridalana eto Madagasikara, maro ihany koa ny lalana ratsy ka mampitaraina na ireo mpitatitra na ireo mpandeha saingy miavaka kely ny lalana iazo any maintirano. Atao anatin'ny fanadiadiana no ahitanao izay mampiavaka ny lalana makany maintirano izay. Manasanao ary anjo izany hatramin'ny farany. Ao amin'ny faritry Melaky, 100 kilometatra mialana Antananarivo no misy ny commune ambonivohitra maintirano. Fomba telo no ahafahana miazo any maintirano. Voalohany, mandeha fiara 200 kilometatra vita goudron, miala ny Antananarivo renivohitra hiazo any Tsiron'ny Mandidy. Avy eo Tsiron'ny Mandidy, mandeha 400 kilometatra lalan-tany hiazo any maintirano. Faharoa, miainga avy eto Antananarivo miazo any Mahajanga, ary avy eo Mahajanga, mandeha sambo 30 ora vao tonga ao maintirano. Lalana fahatelo, mandeha fiaramanidina. Ity farany izay efa tsy misy intsony amin'izao fotoana ary tsy natokana ho an'ny be sy ny maro. Iray amin'ireo faritra mamokatra ary mamatsy any Antananarivo renivohitra sy ny faritra hafa nefa i maintirano. Ohatra amin'izany ny voasary, ny trondromaina, vary, tsaramaso, mangahazo sy katsaka, voanjo sy ny maro hafa. Eo ihany koa ny akoho-mamamborona sy ny kisoa ary ny omby, saingy efa vitsy ny omby any an-toerana amin'izao fotoana noho ny asan-dahalo. Amataonina maro ny vokatra miala ny tanànan'ny maintirano isan-kerinandro. Ahitana vato sarobitsy sy arena kibony tany ihany koa any an-toerana. Mitoka-monina tanteraka nefa maintirano ankehitriny noho ny fahasarotan'ny lalana makany, indrindra ireo commune ambanivohitra. Mikora Sud ma anatin'ny district'ny maintirano faritran'ny Melaky. Fa zay zany anisany commune anatin'ny district'ny maintirano avaratra Manambaho. Ka zay avaratra ry zany misy commune 8. Fa zay zany anisany lasa kilabao zany ohatrany hoe lavilavitra andrina zany. Raha iverenantsika ny lalana voalohany, izany hoe mandalo any Tsiron'ny Mandidy, efa trano farafahakeliny amin'ny fotoana maintany vao tonga any maintirano ary maharitra herinandro na mihoatra izany rehefa vavaratra. Tamin'ny fotoana nandehanana tany an-toerana, ny talata maraina no niainga teto Antananarivo renivohitra ny azo any Tsiron'ny Mandidy ary ny hariva kosa tokony tamin'ny fitora sasany vao niainga ny azo any maintirano. Fiara tsy mataho-dalana efa natokana ho an'ny lalana ratsy no miandry ny mpandeha. Tsy maintsy miaraka amin'ny mpitandro filaminana ihany koa noho ny fanafiana izay mety hitranga tampoka eny an-dalana. Eny an-dalana, mitranga ny fahasimbana sy ny olana ara-teknika amin'ny fiara. Tsy maintsy mijanona manao ny fanamboarana isorohana ny lozy. Sana! Salamat, sir!
Mandritra ny fotoana fanamboarana no nezahanana ny tany ireo mpamily sy mpandeha, tsy afaka ambavany rehetra ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy milamina mihitsy aloha zany tena marina ty satria taloha moa zao zay miala avy any amin'ny Maintirano vitanay 2 andro fa amin'izao izy tratran'le voatonga ny amin'ny 4 dia tsy maintsy matory amin'izay tanàna anona zany tonga ny amin'ny 4 tolakandro dia tsy maintsy mijanona amin'izay tanàna andalovanao. Dia misy an'ireo escorte reo koa voainginy izy sa efa ela nampitanao azy? Le escorte reo zao efa nanomboka efa teo amin'ny 3 taona eo satria nanomboka 3 taona moa zay taty tena efa nanomboka tsy nilamina mihitsy. Aorian'ny fisinan'zareo tsy dia misy tranga loatra sa misy anina? Misy anina dia misy an'ireo escorte reo raha misy foana manakana ty. Mitebiteby ihany zany? Mitebiteby foana zany amin'ity lalana ty raha vao mandalo amin'ity tsy maintsy mitebiteby. Fa mandeha maro mihitsy, efa mandeha 3 izy io, mandeha 7 araka. Avy aty amaty mety zao raha vao tena miakatra Orombato dia efa tsy nahiny sasany raha 20 mitondra anazy zany tonga aty anaty ala aty dia misy 7 izy idivany miady an'ilay mpanaradia. Izy amin'io armé manana pasy izy amin'io? Manana pasy, fitaovana rehetrarehetra ananana na basy matakatavitra zany dia misy, basy mborona misy, fiadivana isan-karazany. Grenade nga tsy misy fa raha resaka basy dia tena manana zalahy tsy hay misy le mamasy na aizy avaizy na avaizy tsy hay misy le mamasy le bala sy le basy tsy hay izy moa tsy tratrako izy toloy ato mamatsy eny tsy misy maresy foana izy. Mitebiteby, matahotra ary misy aza ny manararaotra amin'ny tory ny tenin'Andriamanitra ho fankahirezana ny tsirairay avy. Andao ivavaka andao vony faratsiny fafakaiky ny tompo amin'izao fotoana izao. Mino ako fa voarainao izany fanetanana fofo izany tianao Jesosy vavaka ao anao zay stikeran'ity zay mba tena hoe kasihan'Andriamanitra tsy ho ray lalana ihany tsika fa mba ho ray lalana fanjakan'Andriamanitra io amin'izao lalana ty antsika izao. Sarosarotra ny lalana teny an-dalana teny kanefa mbola sarosarotra izany koa ny olona mbola mifilitra amin'ny faratsiny makany an-danitra izao hoe raisoaran'ny tompo hoe mitobosika monjy ny fiainanao mivavaka ao anao zahay dia zao ihany hoe raisy ny tompo sokafy tsara ny foan'Andriamanitra raisy tsara Jesosy Kristy tompo fa raha zao fiainan'izao dia zao hoe mandalo ihany tsy misy zavatra azy tena iny raha alohaniny dia otra mifalika raha pesinay dia otra mitomany alohanao mandy afaka fotoana iray dia tsy manana fa ny manana an'Andriamanitra ary baiboly dia milaza mihitsy hoe zay manana ny zanaka ihany no manana ny fiainana dia ambara aminao zany androany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy azo atao ihany koa ny mandeha alina, tsy maintsy mitady tanàna izay akaiky indrindra atoriana ka vao maraina be dia tohizana indray ny dia. Na izany azy, misy fotoana tratramaizina andalana.
Efa voalaza teny aloha fa ny talata maraina zay ny ainga teto Antananarivo renivohitra. Ny zoma maraina vao tonga atao mainty rano. Ny zoma hariva raha ny tokony ho izy, saingy niezaka nandeha alina ny mpamily ny andro farany noho ny fahatarany fotoana. Efa voalaza tany aloha ihany koa fa faritra mamokatra saingy mitoka-monina i mainty rano amin'izao fotoana izao noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana sy ny faratsiany lalana. Mahatratra ray alina sy ray hetsy ariary ny saran-dalana ho an'ny olona iray raha mahitany, ary tafiakatra 5 alina sy ray hetsy ariary zany amin'ny fahavaratra. Ray alina sy ray hetsy ariary Miakatra io rehefa fahavaratra. Rehefa fahavaratra tafakatra 5 alina sy ray hetsy, 4 alina sy ray hetsy. Varatra tsy maintsy miampy foana ny fandaniana be dia be, ny entretien fiara lasa mafy be, ny solika lany mitombo, ny fotoana lany mitombo, ny dépense ny an-dalana be dia be. Nareo misy sendra hoe ampanina tampoka dia mbola manafatra piesy zay dia miandry 4 andro ireny. Io zany efa misy karazana laminasany anay. Raha ohatra zao hoe misy anankiray taraiky ety zany ety amin'ny toerana ohatr'izao dia miantso ianao manontany hoe misy tôbila afaka alefa ve? Fa tsy maintsy miandro aloha zany ohatra ny androany zao raha sanatria zao androany taraiky dia tsy maintsy miandro tômobila idépanena an'ireo olona reo zany. Raha ohatra indray resaka piesy tsotsotra fotsiny dia na anao manafatra piesy dia moto ohatra hoe tara miadiny 2 adiny 3 eo zany le dia satria hoe tsy mety iny tsy isy piesy fa zany hoe piesy fanolo roulement tsotsotra no entinay, kodiarana fanolo ohatra zany, fa ny ankoatran'izay hoe piesy grave dia fa tsy maintsy manafatra ianao dia mandeha amin'izay ny tonga malady moto ny zavatra aingana indrindra amin'iny. Rehefa tena hita ilay izy hoe tena tsy voavaha mihitsy le olana zany dia fiara anankiray no alefa idépanen'le olona. Ny entana indray ohatra misy fetra sa tsisy fetra ny entana? Tena eo amin'le entana mihitsy zany lasa ohatra ny hoe miady mafy satria hitanareo ireny ny lalany, mafy be ny lalany. Io anie tsy na izay raha tsy mitantena fa na mampandeha koa raha mitantena amin'ny ratsiny lalana. Zany eo anay zany ohatra ny hoe fa fatao san'andro dia tsy dia misy fitanterana firy. Fa ny mpandeha ny tena mitantena amin'io indrindra hoe le mpandeha sambany vao mandeha mahita an'ilay izy dia ny hitako hoe mitahitaina mihitsy ilay izy. Tsy mifanalavitra amin'izay, raha hetsy ariary ny sambo avy mainty rano ho an'ny Mahajanga. Vokatra ireo rehetra ireo lasa toy ny tanàna maty mainty rano na dia ahitana mponina manodidina ny 5 alina aza ny an-toerana ankehitriny. Antitra avokoa ny fotodrafitrasa ny an-toerana. Ny EPP, ny CEG, ny lycée technique izay azo lazaina hoe voaingana. Tamin'ny andro teteza mita no nisy ny fanamboarana farany tany an-toerana raha ireo fotodrafitrasa fampandehanan-draha rano resahana. Ohatra amin'izany ny domaine ao mainty rano izay nitokanan'ny Prime Ministre lefitra ajo ny Nanarivelo. Ity farany ihany koa no nanavao ny Braon commune sy ny tsena. Ankehitriny samy manao izay saim-patany ny mpitondra any an-toerana sy ny mponina. Hany ka misy mikasa anorina trano hatramin'ny bout de piste sy ny tany manodidina ny seranam-piaramanidina. Permis de construire tsy autorisé zany io. dia henjana ty eto. Haindreo le avion ohatran'izao tako raha saha manahirana. Fa nareo mandalo eto matetika zany mahita hoe voaingana zany. Tragno ary zany zahay rehefa nay zahay ary misy mandeha posy eto eto. Enakityagny lalana ihany. Tokony misy intervention numéro hoe raha autorisé zany io dia meo accès ary ny olo ato, accès public ohatran'izay fa ny hafarany ty ato lasa aléatoire samy manao samy mandeha amin'izao dia nefa ity zone pétrolière ty tany handroso na Fort Dauphin rehefa agnitsaka amity rehefa dans 20 ans amin'izao mbo tsy hitanao hoe zay fa mifagnitsakitsaka na manahaky tamatavy agny rey mitovy amin'ny aty tsy maintsy hotrongisiny amin'izay raha fa tena hatao le urbanisme mohenjagna ao. Miapotika ihany koa ny mangrove ao an-toerana no io asa fanorenana io. Ny eto amin'ny commune renivohitra mainty rano ireo naseho ireo
mbola ratsy ary potika lavitra noho izany ihany koa ny any amin'ny commune ambanivohitra. Zay zany na sekoly EPP aza am chef lieu de commune tsy misy mbola herisandro fokon'olo manana re école raiky ambin'ny folo zay 11 école EPP anatin'io commune andidiko anankiroa ihany manara-penitra 6 zany mbola herisandro fokon'olona dia ankoatran'io koa miresaka fambolena ohatrany taraika be zay ao miresaka na miresaka hôpitaly zany mbola sisy na trano infrastructure zany mbola tsisy aby. Ny tena nanaitra mponina nanaitra ny mpanao gazety nandritra ny fandalovana tany an-toerana ihany koa ny mahita fotodrafitrasa tsy mifanentana amin'ny filan'ny mponina akory kanefa najory ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Ohatra amin'izany ny trano fidiovana izay hita isaky ny 100 metatra saingy tsy ampiasain'ny mponina akory. Taoriny rivodoza farany teo nomeny ny fanjakana ambulance mobile fiaran'ny mpamonjy voina sy traksa ihany koa mainty rano saingy mijanona fotsiny ao an-toerana tsy misy mampiasa, tsy misy pompier any an-toerana, tsy misy bouche d'incendie ary tsy misy aitrano akory. Fomba ahoana no ahafahana mampandroso ny faritra raha ireo no zava-misy zavatra tsy mifandraika amin'ny hetaheta sy ny filanimponina akory no ajory sy apetraka amboletra any an-toerana. Amin'izao fotoana misy fanamboarana toadrano any an-toerana ahafahan'ny mponina mampitombo ny vokatra. Ny mponina nefa tsy afaka mamokatra noho ny fanafian-dahalo sy ny famonoana olona ataon'ireo mpanao asa ratsy. Zay zany manambokatra zay any resaka vary any resaka maro vokatranay ny ao ro katsaka ao ro voanjo sisa fa ny problème anay zany io le resaka lalana zany tsisy lalana makany aminay satria io am'le manambaho le renirano manambaho zany mampisaraka anay amin'ny atsimo ny manambaho de io avatra ny manambaho io renirano io zany tsy vitan'ny fanjakana zany ny ropont ro de lasa sahirana zay na zay mera za raha fa fotoana ny fahavaratra nitsoin'ny préfecture zay vory aty amin'ny chef lieu de sahirana zay tsy mety mandeha charrette na mandeha tongotra zay sasany mandeha tongotra sasany forcé mandeha amin'ny motocross sasany aza tsy azo mambony iny de mandeha miaraka amin'ny lakana de sur mer zany par voie maritime de sur mer zany tonga aty misy ohatra hoe tefitefy zay misy bateau misy moteur kely reny narotina na mandeha voile aza raha fa tsy atao raha hoe magnenjika an'le fotoana fanaovana an'le fivoriana atao aty amin'ny chef lieu. Ireo rehetra ireo no mahatonga ny mponina any an-toerana nanao antoavo amin'ny mpitondra fanjakana mahefa hijery vahaolana ahafahana miady amin'ny asan-dahalo. Zay zany isan'isany angamba tao agnatin'ny région 22 région anisan'ny voalohany zay miresaka fandriam-pahalemana taty aorina ma lasa farany koa zay angamba raka hiezaka zay io zay avaratra manambaho zany miaraka amin'ny district Besalampy anaitra ny reto namanay rito de anentanandreo mba hiaraky mba hisin'ny filaminana tanteraka ato amin'ny région Melaky. Ampahany ihany amin'ny zava-misy ato amin'ny district any mainty rano ireo ny tany saina teo aloha ireo mbola tsy niresana amin'ny fahasalamana, ny fanatanjahantena, ny reny sy ny zaza, ny fanabeazana, ny angovo sy ny fambolena ary ny fiompiana. Na izany azy hita sy tsapa fa mitoka-monina tanteraka i mainty rano ankehitriny tahaka ireo faritra maro hafa manerana ny Madagasikara. Sarotra ny ametrahana fampandrosoana eto amintsika raha toka tsy voavaha ireo olana iainan'ny mponina eny fotony ireo sy ireo olana izay mampitaraina azy ireo amin'izao fotoana. Raha iverenantsika ny zava-misy eny amin'ny lalana na eny ambony sambo na eny amin'ny lalam-pirenena eraina ny bis miezaka mamoaka ny vokatra ireo mpandarahany an-toerana na ireo mpanangam-bokatra avy aty ivelany saingy misedra olana amin'ny faratsiany lalana raha tsy voatafiky ny dala eny an-dalana simba ny vokatra noho izy ela loatra eny an-dalana. Maro amin'ireo biby fiompy akoho amam-borona sikisoa ihany koa no maty eny an-dalana raha tsy voakarakara. Zay mpivezivezy matetika n'ity lalana aty fa manao collecte zany manao voasary aty amin'ny fotoana rehefa saison ohatra zao zany de manao voasary aty mividy voasary any mainty rano de mitondra any Antananarivo. Ity camion ity ohatra mitondra kisoa ary misy maty an-dalana ka tsy maintsy amidy araka izay ividianan'ny mpanao hotely azy.
Zava-misy eny amin'ny lalana ihany koa ny fahasimban'ny fiara ka tsy maintsy miandry ora maromaro vao misy fiara afaka manampy. Mandiditra ireo fotoan'ireo samy maka aloka miandry ny avitan'ny fiara ny mpandeha, tsy miandry ampilaminana tahaka ny mpanina rehetra, miandry amin'ny tahotra sy tebiteby so misy manafika na dia atoandro azy. Vao tsy ela akory, efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ihany koa tamin'ny 7 ora sasany maraina no nanafian'ny dahalo fiara iray ka nafatesana olona iray sy naratranina olona 5 hafa. Ngataka amin'ny fitondram-panjakana zany mba anamboatra sy anamboatra an'le lalana sy jery akaiky an'le fandripahalenana ty amin'le faritry Melaky fa tena mikorotana mihitsy ny tena sahirana amin'ny mpandeha zany mitebiteby. Faritra aloha tena manokatra fa zany hoe zavatra tena tokony ilaina zany mba jeren'ny fanjakana manokana momba an'le sécurité. Zay ny tena zava-dehibe fa io ihany ngeny tsy mampandroso amin'ny faritra rehetrarehetra. Resaka sécurité raha tsy milamy dia na zay amboly raha maty any atsahany amin'ny fambolena azy zay iopiko alainy zalahy zay opiny dia ohatran'izany. Zay ny olana fa resaka ny ankoatran'izay tsisy. Resaka io sécurité ihany raha vao milamina io dia milamina daholo ny rehetrarehetra. Io ihany ny tsy mampilamina antsika eto. Raha ohatra zany vita lalana zany misy ny faneserserana dia ataoko milamina satria mety an'iny zany ireo olona ratsy ny zanakina io ihany manao an'le acte fa tsy olona lavitra io. La fahitandreo zany hoe misy faneserana ohatrany io tsy maintsy misitaka reo miataka reo amin'le ratsy ataondreo. Ankoatry ny asan-dahalo, manjaka ihany koa ny tsatokanty sy ny kapokaboaron. Mandry tsy lavolony ponina ka tsy afaka mamokatra. Zara raha misy omby amin'ny faritra ankehitriny. Lasa faritra mena mainty rano izay nahazo voalohany tamin'ny fandripahalemana ny taona 2024. Aditsy andraikitry ny mpitondra izay namaitrany vahoaka fahatokisana fa afaka mitondra vahaolana sy fampandrosoana ho azy ireo no mitady vahaolana maharitra manoloana izany. Raha ny zava-misy eny fotony, vonona ifanometanana amin'ny mpitondra ny vahoaka saingy ny mpitondra no minia mikipa ka tsy mijery ny fahorian'izy ireo. Ny vahoaka izay mangetaeta fiarahamonina mirindra sy mandroso ao anatiny fanajana ny zo maha-olona sy ny zo iaina ampilaminana eo amin'ny tany misy azy. Olana saribahana manerana ny nosy ny afaratsiany lalana sy ny tsy fandripahalemana ka misakana ny fampandrosoana ny Madagasikara. Iray amin'ireo faritra misedra io fasarotana io mainty rano izay narahantsika tato anatin'ny fanadihadiana. Tsy afa manoatra ny mponina na eo aza ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny
fanatsarana ny fiainany. Tsy afa-manoatra ihany koa raha misy ny fandehanana tsy maintsy atao, tsy maintsy miaina ny fijaliana sy ny tebiteby eny an-dalana, tsy mahafantatra akory izay zavatra iseho. Ny an-tanàna kosa miaritra sy miaina ny zava-misy toy izany ny mpianatra, ny mpitsabo, ireo mpamboly sy mpiompy izay manantena fa isy ny fiovana ny aoriana. Tapitra ny fandarana ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, azonao atao ny mijery, mamerina mijery ao amin'ny tv.kolo.mg na ihany koa ny maneho ny hevitrao ao amin'ny page Facebook ny Kolo. Avelo matomboko.